teneno ny tenanao fanahy ato anatiko ato e fanahy ato anatiko ato e lasao namanao avy amin'Andriamanitra ny fanahy ato anatiko ato enao manaraka ligna fanahy avy amin'Andriamanitra ny ao anatinao fa anjaranao ny mandinika sy mamantatra hoe inona ty fanahy ato anatiko ity enao za manaiky tereny olona hiditra amin'ny fiainana tsy tokony hidiranao za manaiky presena fianakaviany zany iaina amin'ny fiainana tsy maresy lahatra anao satria tsy voatery mahafantatra ny destination ny fanahinao izy raha izy miteny hoe nareo melany amajaga za mipetraka antsony tsy voatery manaraka an'izany ianao fa ianao ny mahalala ny destine ny fanahinao ao satria na ny toerana hipetrahanao aza dia voasoratra ao amin'ny bokin'Andriamanitra voatendry avy ao voasoratra ao amin'ny bokinao avokoa ny andro voatendry jereo tsara Jehovah Andriamanitra nanao any raha lehilahy tany atsinana ny say Edena fa tsy tao Edena fa rehefa vita raha lehilahy dia nentiny tao Edena zany hoe izy mihitsy zany no nifidy hoe eto nareo no mipetraka halleluja eto nareo no mipetraka eto no ananganako anareo eto ny aombiaza anareo eto nareo no mipetraka hiasa sy hitandrina ny ty sa ity na nitoerana hipetrahanao aza re olona dia mbola Andriamanitra ny manendro hoe aty ny mahasoanao na Jesosy aza dia efa faminaniana efa nialolialana tany aloha tany hoe ao Betlehema izy no monina dia jereo tsara ny misy an Jesosy re olona ao Betlehema ozy izy miteraka na lieu de naissance aza Andriamanitra daholo ny mandaminan'io no mila mankany amin'ny toerana naterahanao manao acte prophétique tsy fantatro zay toerana nandevonana ny tadipotranao na ny tavoninao tsy haiko mandatsara rano Jesosy any foany zay ozina mifamatitra amin'io tanàna io amin'ny fiainanao foany zay ozina mifamatitra amin'io tanàna io amin'ny fiainanao zay rano nandevenana ny tadipotranao na ny pazana ny mombamombanao onao voalohany volonao voalohany andatsao ny rano Jesosy foanako e zay fifandraisako amin'ny fanao anatin'io rano amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta satria inona maminakana ny dianao ianao avy any amin'ny mandrakizay hoentina amina destine tena goavana ianao fa ireo fomba natao taminao amin'izay no manakana ny lalanao fomba natao taminao no manimbanao mazava sa tsy mazava zany misy zavatra tsy vitany angatahana amin'ny tompo hoe taio aho apio arovy fa misy acte mila posenao misy zavatra mila ataonao mihitsy ampiasony rano Jesosy ampiasony diloilo ataoviny fanatitra fanaraka amin'ilay zavatra ataonao izy no nitondra hoe eto Edena ianareo ny monina eto Edena ianareo no mipetraka Andriamanitra mihitsy ny mandamina sao ianao dia jereo tsara amin'izay iza ny anaran'ny papa mamany izy ireo lakambana teo i Rebeka iza ny tena mahay momba an'ireo kamban'ireo i Rebeka sa Isaka i Rebeka satria efa nifanerasera 7 volana izy mianaka allo firy volana hoe zafady 6 volana le zaza tao 6 volana le fanahy tao 6 volana io mitondra azy eo fa nifangazatra tamin'ny tao anaty 6 volana fa le anankiray indray manana programa fotsiny io rehefa teraka io ataoko an'izao io zao io sao fa le anankiray eo fa nifamatotra tamin'le tao anaty kibo reny miankina aminao ny destine an'io zanakao io miankina aminao ny atongavany io zanakao io amin'ny destine any enao renina manana devoir lehibe amin'io zanakao io ianao ny tena mahalala an'io alleluja oya hoe alleluja ataovy hoe alleluja ary ny reniny profetika kokoa no ny ray i mama profetika kokoa no i papa ara-paminanina kokoa izy zero tsara Jehovah miteny hoe ny zokony anininy anompo ny zandriny dia zarena vao nivoaka avy ao akibo reo satria nikambany ihany koa mbola zava-panahy
ny zaza albinos na reny fotsy be reny varira ara-panahy be reny manana spiritualité ambony be reny ny sembatsembana sy ny tarina manana spiritualité ambony be reny. Alleluia, alleluia. Ny kambana misy zavatra tsy takatra ao ny amin'ny kambana io. Ny anankiray aty manofo, ny anankiray any Diego manofo, mitovy ny nofony. Dia ozy Jehova ny zoky ny anompony zandriny ve nivoaka avy ao reo. Iza nivoaka voalohany? Iza nivoaka voalohany? Fahitanao ny kambana angamba zany resahana zany fa tsy fahitanao ny Baiboly. Esau no nivoaka voalohany. Iza zany Esau, zoky sa zandry? Zoky. Misy milaza manko zay tera zay nivoaka voalohany iny iny ny manino hoe zandry. Zay ny fomba fijerinareo zay. Fa ny fijeran'ny Baiboly zao la Andriamanitra namorona ndray zao Esau no nivoaka voalohany sady Esau no zoky. Mazava sa tsy mazava? Dia io tsy ohatran'le kambana rehetrarehetra hoe afaka 10 minitra dia nipotra ndray ohatran'izany moa ny kambana. Sa tonga dia efa miara mivoaka io? Ao ndray zany dia mity ndray zany ny varavarana aloha. Dia afaka dia mitelo mandondona ndray dia misokatra indray zany. Jana ihany zany ka. Fa zareo vao nivoaka Esau, inona nataony Jakob? Inona nataony Jakob raha mahafantatra? Notazomy ny tongony. Satria efa avy any amin'ny mandrakizay no efa voatendry hoe ny zoky ny anininy anompony zandriny. Dikan'izany elatsy mivoaka aloha any lava zany zoky tazomy ny tongony. Dia nitantarainy reniny taminy rehefa lehibebe enao ange tamin'ny enao niteraka nitazomin'le zandrinao ny tongotra hoe. Dia nisy tsy maintsy andeha amin'ny destinény reo zaza reo. Rehefa ho faty amin'izay papany dia hitsodrano. Dia niteny tamin'le zoky. Dia mama amin'io tao ambadika tao na eno. Mama koa nge manontanontano inona ny tenen'ny papanao reo taminao teo. Inona i mama? Grave mama io. Kamarady izy sy le zanany. Mianana tsara ve nareo? Ndany ianao izy mandeha mihaza dia hitondra hanim-pia sakafo tsara amin'le tena tiako iny mihitsy amin'le hazanao. Hitsofa ny fanahiko rano anao. Ok papa, lasa izy nandeha. Vao nandeha izy inona nataony i mama ny resaka tamin'ny Jakob. Anamboarako sakafo dia ento amin'ny papanao fa hitsodrano an'le zokinao izy teo. I papany amin'io fa tsy mahita tsara ny masony, efa pahany. Dia nampanaova. Dia i Esau zany olona volovoloina be, reto fe ny volovolo. Dia nangalany akanjony Esau, akanjo volovoloina zay le misy fofona atiala reny nanaovany. Dia tia tero amin'ny papanao dia mody manao any i Jakob ianao eo. I Esau mody manao any Esau. Esau mbola mandeha mihaza any, mbola mandeha mitifitra any. I Jakoba efa tonga eo miaraka amin'ilay hanim-pia akan'le tsodrano. Satria any amin'ny mandrakizay iza ny zoky, iza no zoky, i Jakoba izy no ny zoky ny anompony zandrindiza zany no lehibe azafady. Dia tsy maintsy izy zany no azo an'io tsodrano. Mazava sa tsy mazava zany? Dia tonga teo izy. Ty amin'izay apapa ozy izy. Nalako tonga ianao zany anaka. Mama niteny aingakaingana malakilaky. Nalako mihitsy aka. Fa iza tsara moa ianao zany? Esau zanakao re. Ao tsapaiko ianao izy izy. Tsapaino. Ny feo aloha izy dia feo an'i Jakob. Fa zany vatany zany dia vatany Esau zany. Satria misy volovolo be. Nanginy tsy niteny tsony izy satria fa raha mbola miteny vao maika fantatra be zany feoko zany androany. Sady tsy nasiana maina, tsy nasiana aleloia fa nangovotra izy ao. Tsy nikohaka tsony. Ento ary ozy ny hazanao hihinanako azy. Dia voatsodrano izy. Lay reny zany mahafantatra tsara ny destinény eo zaza io. Hoe ity no ambony no iry. Noho izany
nandeha ara-pamina nina ny reniny nitondra ny Jakoba eo mba izy ho ambony noho io zanany. Enoy tsara ny feon'Andriamanitra ny amin'ny zanakao maman, fa ianao dia mpaminany ny zanakao ianao. Feo anisa azafady fa tsy ny tiana ho atao. Diso anjara voatendry eo raha mandeha amin'ny tiana ho atao ianao. Zao no tiavako an'io, zao ny tiavako an'io. Fa ny feo anisa tsara izy teo ny feo an'Andriamanitra, na ny feo an'ny fanahanao fa tsy ny feo an'ny fonao. Mahita ankizy maro mankany amin'ny destiniany azy aho. Noho ny amin'ny reniny, hoe noho ny amin'ny reniny, noho ny amin'ny reniny, noho ny amin'ny reniny. Averin'ny fanahy maso natao anatiko zao. Taiza mihitsy moa papany Mosesy io e. Zay zavatra tonga atao anatin'ny fanahiko zao. Satria ny reniny efa nialolalana tany, niasa tany, andevy tany amin'ny zanaka vavan'ny Farao tany, tany amin'ny Hebreo tany. Fa i papany tsy hita mihitsy. Narina i Mosesy teny ambony rano, papany tsy fantatra hoe aiza amin'izay fotoana zay. Fa ny anabavany mitondratondra anazy eny amin'ny rano eny dia nalainy zanaka vavan'ny Farao dia nitezainy dia ozy ny anabavany Mosesy angalana piasa eny angalao. Izany nalainy aviany ny reniny Mosesy ihany. Tanao zany tamin'ny alalan'ny reniny Mosesy ihany koa no mbola natongavany Mosesy any amin'ny destinéany. Maman, miankina aminao io zanakao io, miankina aminao io zanakao io. Alléluia, 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 alléluia. Mikawe alléluia.